Misy fanontaniana anankitelo tiako valiana zany ho antsika mpanaraka ny pejy eto zany na ho antsika mpijerijery ny vidéo zay ataoko eto zany. Fa mialohan'izay de te hisaotra antsika tsirairay avy zany na ny mpanaraka na tsy ny mpanaraka satria betsaka tsika no manontany fanontaniana izay mahasoa ny tsirairay avy moa zany de zaraina eto ihany ny mahasoa satria izay ny tanjon'ny pejy hoe mba manoro ho an'izay tsy maharaka moa zany de ny tanjon'ny ity pejy ity de manome fikafika kely sy torohevitra kely ho an'ireo izay maniry ny andeha ho aty États-Unis raha aty États-Unis zany na hianatra na hifindra monina sy ny sisa resaka visa io zany sy ohatran'izay. De betsaka ireo olona izay tena manontany mijery ny vidéo na tsy mpanaraka amin'ny pejy ary de mba ahafahantsika tsirairay avy zany mahazo notification amin'ny zavatra rehetra resahako eto de aza dino manaraka ny pejy satria izay no manampy anao ahafahanao mahazo ny mise à jour rehetrarehetra alefako eto. De fanontaniana anankitelo izy zay napetrakintsika tao amin'ny afatra miafina tao fa raha amreo ihany no valiko fa ho teneniko amintsika hoe inona avy ireo fanontaniana anankitelo ireo satria matetika miverimberina eto izy de valiko tsirairay androany zany mamaly ny anankiray de amin'ny manaraka mamaly ny sasany. Fanontaniana izay miverimberina foana moa zany satria tany aloha tany nanao vidéo hoe efa tokony raha ohatra ka manam-pikasana ny hianatra aty États-Unis ianao amin'izao fotoana izao na ny zanakao de mila efa tokony mianatra teny anglisy sy ny sisa de mifanontaniana mifandraika amin'izay ny hoe napetrakintsika moa zany hoe aiza eto Madagasikara no fampianarana teny anglisy zany atokisako izy le olona zany de aiza ny mety tsara mety hampahay tsara zany sy mba ahafahana mifehy teny anglisy. Zay ho valiko amin'ny manaraka zay fa efa misy vidéo kely nataoko momba an'izay. De ny fanontaniana faharoa zay tena nanaitra be anahy satria betsaka amintsika indrindrindra isika any Europe any manontany mety hoe te hifindra aty États-Unis na ohatran'izany misy manontany hoe manahoana ny mora ve ny fiainana any États-Unis ihany raha manana ohatran'izao manana diplôme ohatran'izao de inona ny asa afaka atao sy ny sisa. De zay mbola ho valiko zay mbola misy manontany koa an'le hoe manahoana ny fomba fiainan'ny mpianatra any amin'ny resaka finance sy ny sisa. De fanontaniana anankiray zay nenitombony olona nanontany an'ity hoe ohatrohatry ny ahoana marina ny atao raha te hahazo bourse tsaratsara kokoa aty États-Unis, scholarship moa zany amin'ny fiantsoan'zareo anazy de za moa zany efa nanome tips foana teto ny fomba ampitombona an'izay chance anao mba mahazo scholarship tsaratsara kokoa zay. Tiako mba ahafahako manana crédibilité tsara de tiako azavaina ho an'izay mbola tsy mpanaraka amin'ny pejy hoe nahatongavako taty États-Unis de resaka sponsorina sy bourse daholo hatramin'izao mbola miaina amin'ny resaka bourse satria ny fianarana ianarako tena lafo be ny écolage any amin'ny ny écolage fotsiny no $90,000 isan-taona zany de tsy manana an'izany tena fa bourse no mitondra an'izay. De zavatra niainako zany le izy de zaraiko amintsika io resaka bourse io de mila mahay tsara an'le technique de négociation zay ianaran'ny ankizy aty moa zany sy ampiarin'ireo business rehetrarehetra ireo zany asa atao amin'ny Amazon de tena mampiasa an'izay mihitsy ny manager rehetrarehetra manager atao amin'ny Amazon de ity technique de négociation ity nianarako tamina namana anankiray zay nanampy anahy nakaty États-Unis zany satria izy ny tena satria za nandritry ny ngambany
3 taona teo a nandresy lahatra olona mba hisponsorisena aty sy azahoana bourse sy ny sisa fa de tsy nahomby daholo zay rehetrarehetra fa izy ny tena nanampy anahy ny tena teny anahy hoe ohatrohatrohatran'izao atao sy ny sisa de zay no ampianariko atsika mba ahafahantsika manana chance ambonimbony. Mialohan'izay nefany misy fika anankiray fa nyteneniko tany aloha tany hoe mila manana contact ao amin'ny université io ianao raha te voaloha satria mila hitan'le université aloha ny application anao satria misy ny antsoina an'izay hoe ATS zay applicant tracking system robot izy io sady efa misy artificial intelligence ao anatiny de raha ohatra ny application anao tsy hitanina masona olona de mety tsy satria zareo amin'ny alalan'ny rank nanaovan'ny zareo anazy sy ny sisa de mety tsy azo an'ilay bourse tena tediavinao ianao fa tantaraiko kely le technique de négociation nampianarin'io naman'io amiko tantarainy amin'ny kizy foana moa zany le izy amin'ny mpianatra sy ohatran'izany de nitantaran'ny Facebook zany ahoana nampahatonga ny andriamatoa Mark Zuckerberg nanan-karena kokoa noho ireo olona miara-miasa aminazy zany hoe ny net worth zany ambony zany par rapport amin'ny le bandy hafa de voalohany indrindra azavaiko kely hoe ny zavatra hoentinao zany mila ngizangiza kokoa zany satria ny olona ty États-Unis indrindra raha olona hisponsoriseanao zany olona mibourse anao de ny ao an-tsainy voalohany de hoe inona ny tombotsoa azoko avy amin'ny fanaovana an'ity zavatra anankiray ity de nampianarin'io naman'io amiko ny fomba fanaon'ny société rehetrarehetra moa zany sy ny fomba négociena salaria, négociena prestation, négociena business partner sy ohatran'izany de niteneniny hoe ny fomba nampahatonga ny Mark Zuckerberg nanan-karena de izy ny zavatra netiny teo amin'ny reny resaka elevator pitch reny business idea pitch reny zany no tena mila pratikeny de niteneniny hoe Mark Zuckerberg ozy izy nahazo 60% ho an'ny share rehetrarehetra tao amin'ny Facebook satria nahoana voalohany indrindrany izy no antsoina hoe mastermind ny Facebook satria nahoana izy no niazona ny antsoina hoe IP an'ny Facebook ny IP an'ny Facebook zany IP zany de antsoina hoe intellectual property zany hoe Mark Zuckerberg nahay an'ny code izy nahay an'ny business izy nanana ny business idea rehetrarehetra izy ihany koa no nanana ny fomba firanevana ny Facebook sy ny sisa fa ny an'ny sasany receiver annosy Markovich reny de olona nentiny tao amin'ny team-any fotsiny mba hanampy anazy amin'ny fianarana an'le izy de zay situation zay tena nampianaran'io naman'io anahy hoe rehefa andresy lahatra olona na io bourse niny indrindrindrindra hoe andresy lahatra olona sponsoriseanao de mila zavatra anananao aloha zany mila asehoanao voalohany indrindra hoe inona ny anananao raha miresaka fianarana rehefa satria rehefa manao an'ireny na ohatran'ny karazana entretien kely amin'ireny représentantna université reny de mila asehoanao amin'izay ny maha-izy anao zany tsika gasy mahay miady varotra fa eto amin'izay zany mila ampiarina amin'izay zany le fomba n'zareo aty zany ny anahy zao tamin'iza nanao négociation hoe sponsorisena le olona sy le entreprise kelyn'zareo de niteneniko hoe zao ny zavatra ho azonareo raha ohatra hoe misponsorise nareo de anisany anankiray zao tamin'iza niditra tamin'ity
école misy anaty de ny ankabetsahan'ny mpianatra zay ao amin'zareo zany de amin'ny Afrique de l'Ouest iny daholo vitsy kely ny avy any amin'ny Sub-Saharan Africa moa zany ny fiantsoan'zareo anazy fa rehefa vantany vao niditra nianatra tato satria mila jerenao daholo zany ty université anarako ty zao tena manao promotion na resaka diversity zareo de misy pourcentage mihitsy ny zareo hoe ny ankizy avy any Afrika ohatrohatrohatro zao de atrzay nianarako tato zao lasa betsaka ny ankizy misy ankizy anankitelo zao avy any amin'ny partie an'iny Zimbabwe iny avy any amin'ny partie an'iny Tanzania sy Afrika Atsimo iny noho ny fisiko fotsiny satria nahoana iny satria Madagasikara satria zareo mijery ny lafiny économique hoe raha ankizy avy ao amin'io toeran'io ary mahavita mianatra ato de nareo koa satria zareo koa zany mezaky mandresy lahatra ankizy hianatra satria fidiram-bolan'zareo ihany koa le izy de zay zany zavatra mila fantatsika voalohany indrindra hoe inona ny zavatra hoentinao zany ninahy zao tamin'izaho vao niditra nianatra voalohany taty de ny fahaizako ihany no any singa anankiray zay azoko niadina varotra zany satria tonga taty aloha zany mbola tsy nahazo bourse fa mbola sponsorine nandresy lahatra ny sponsorine io hoe ity ty ozy izy hoe raha mahavita manao an'ity ianao de afaka amin'ny sponsor anao zay de nianatra teo eo amin'ny 7 volana teo fotsiny taty de nahazo scholarship tany amin'ny 75% tany ny scholarship azoko tamin'izay fotoana zay bourse zany matetika aty moa zany ny full scholarship de ny hoe mandoa ny école azonao rehetrarehetra misy ankizy fantatro mahavita mandresy lahatra sponsorina scholarship sady mandoa ny trano mandoa ny resaka carburant fiara sy ny sisa assurance sy ny sisa misy ankizy fantatro tena mahavita mandresy lahatra reny ankizy reny tena anisan'ny lasa lavitra reny ankizy reny fa ninahy moa zay zany ny tantarako hoe navita nandresy lahatra olona sponsoriser anahy de rehefa angambany satria efa taona 5 taona teo ny bachelor angamba ny heritaona sy tapany ihany nandoa école fa après an'izay de full scholarship foana satria niezaky nivaritra ny tenako mihitsy na hoe tia ny fahaizako de tia ny zavatra haiko de tia ny zavatra mety azonareo rehefa vita satria ny université koa mijery hoe rehefa vita ny fianaran'le ankizy de ho tsara réputation ve ny université any amin'izay alehany any rehefa vita ny izany moa zany anisan'ny ankizy malagasy voalohany tsy haiko aloha zany sy malagasy tao alohako fa anisan'ny malagasy voalohany na mety hoe malagasy voalohany nanao stage tao amin'ny House of Representative tao Washington DC zany de zay tena anisan'ny fiera mihitsy ny département ny anisan'ny filièreko tamin'izay fotoana zay hoe ankizy avy any Madagasikara lasa nanao internship tao zany de ohatrohatran'izay ny zavatra tiako inaran'ny itsika tsirairay avy zany eto zany de manoro fika ho an'ny tsirairay avy fa anjaran'ny tsirairay avy ny mampiatra anazy satria ny tena tanjon'ny page koa de ny hoe mamea atsika ny zavatra rehetrarehetra de tsika no miappliquer anazy de tsika no mampiatra anazy mba satria hafa ny olona indépendant no olona mandroso indrindra ny olona indépendant sy mikarokaroka no olona lasa lavitra indrindra de zay no tiako resana androany fa de amin'ny manarakantsika amin'ny resaka zavatra mahasosy mahafinaritra ho an'ny fiarahamonina malagasy zay fa de amin'ny manaraka indray ary mazoto